eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika fa noho ny fahasoavany dia tafahoana somatsara amin'ny alalan'izao fahitalavitra izao. Manarak'izany fifaliana lehibe ho anay fiangonana refi androndra kely ny manolotra ny arahaba ho anareo isatrano sy sambatan'olona amin'ity androany ity. Engany ka amin'ny alalan'izao fandarana entina izao dia andray fahasoavana avy amin'Andriamanitra ilay nahary lanitra sy ny tany, ilay rainy Jesosy Kristy ianao zay mahita anay sy mandray anay amin'izao ora izao. Ny tompony tanteraka izany tompoko. Avy hatrany azy isika dia amaky baiboly fa amin'ny alalan'io tenin'Andriamanitra izay hovakiko aminareo io no akatsika fampianarana mikasika amin'ny fanafahana amin'ity androany ity. Ka dia raha misy baiboly eny aminao dia sokafy ao amin'ny marika 5 manomboka amin'ny 1 no vakitsika. Raha tsisy moa dia aro tsara ny voasoratra. Toy zao no voalazao amin'ny anarana Jesosy. Ary tonga teny ampitany ranomasina tao amin'ny tany Gerasena izy ireo no miala teo an-tsambo kely izy. Avy hatrany dia nifanina taminy avy tany amin'ny fasana ny lehilahy iray azo mpanamaloto. Teny amin'ny fasana izy no nitoetra ary tsy nisy olona nahafatotra azy intsony na dia tamin'ny rojo vy aza. Fa efa nahafatotra matetika tamin'ny rojo vy na ny tanany na ny tongony. Nefa notapahiny ny rojo vy tamin'ny tanany ary ny rojo vy tamin'ny tongony dia notorotoroany ka tsy nisy olona nahafolaka azy. Ary mandrakarivo na andro na alina dia nitoetra tena amin'ny fasana sy tena tendrombohitra izy ka nananana sady nitetitena tamin'ny vato. Fa no nahatsinjo an Jesosy tena lavitra iteny izy dia niazakazaka ka niakohoka teo anatrehany sady niantso tamin'ny femahery hoe moa mifaninona akory zao sy anao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra ô, magataka aminao amin'ny anaran'Andriamanitra aho, aza mampijaly ahy. Satria o Jesosy taminy hoe miala amity lehilahy ity ry fanamaloto dia nanontany ahy Jesosy hoe iza moa no anaranao? Ary hoy izy legiona no anarako satria maro zahay. Ary nifona mafy taminy izy mba tsy roana hiala am'izany tany zany. Ary nisy andian-kisoa maro izay nirokatra tena akaiky ny tendrombohitra ary nifona taminy ireo fanamaloto ka niteny hoe alefaso izay hoeny amin'ny retsy kisoa iretsy mba hiditra any aminy. Dia nikeny Jesosy zany. Ary ny fanamaloto rehefa niala tamin'ilay lehilahy dia niditra tao anatin'ireo kisoa ary ilay andian-kisoa zay tokony ho 2 nisany dia drevatreva teny amin'ny antsana nakany amin'ny ranomasina ka maty sembotra tany anaty ranomasina ireo. Ary ny mpiandry azy ireo dia nandositra ka nilaza ny zavatra nitranga tao an-tanàna sy tany an-tsaha. Dia tonga ny olona mba hizahazany zavatra zany ary tonga tany amin'ny Jesosy izy ireo ka nandinika ilay demoniaka izay nisy ny legiona fa indro izy efa nipetraka sy ny akanjo sady arisaina dia raiky tahotra ny olona. Avy amin'ny alalan'io teny io zany no akantsika fampianarana araky ny fanambarako taminareo teo. Ka eno tsara am'izay aza ny afatra tian'Andriamanitra ho ambara aminareo am'ty androandroany ity. Manafatra matsy aho hoe eno tsara ny afatra satria izay eno ny sofinao ka inonao dia zany no ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ty teny novakiny ity zao dia mitantara ny fanafahana lehibe nataon'Andriamanitra tamina lehilahy anankiray zay voalaza hoe voafatotra sy voagejany fanaratsy na ihany koa hoe nipetrana fanaratsy tao anatiny tao. Dia no afan'i Jesosy izy. Tsy ty lehilahy ity ihany nefa no afan'i Jesosy
tam'izany fotoana zany fa olona marobe, tena olona marobe. Anisan'izany lay voalaza ao amin'ny Luka 7:1-2 de voalaza ao lay vehivavy atao hoe Maria Magdalena zay nipetrana fanaratsy miisa 8. Ity lehilahy zay noafan'i Jesosy voalohany no tantaraiko tamin'ny aroa ity aloha dia nipetrana fanaratsy amin'arivony legiona no anaran'ilay fanaratsy tao anatiny. Fa i Maria Magdalena kosa de nipetrana fanaratsy miisa 8. Zany hoe reo olona zay nipetrana fanaratsy na voafatotra sy voageja fanaratsy de misy am'izy reny marobe ny fanaratsy mamatotra azy. Misy atonontonony, misy vitsy, misy anankiray. De tsy reo olona roa ihany akory no noafan'i Jesosy fa hatramin'ny andron'ireo apôstôly sy ny fiangonana voalohany. De voalaza amin'ny baiboly fa mbola nitoy nanafaka olona voafatotra sy voageja Jesosy Kristy. Ary nanafaka ny olona voafatotra sy voageja izy tamin'ny alalan'ny reo apôstôly, tamin'ny alalana vavaka nataon'ireo fiangonana voalohany zany. Ohatra zao, voalaza atao amin'ny Asin'ny Apôstôly 9. Asin'ny Apôstôly 9 dia tantaran'ny tenin'Andriamanitra atao hoe tao amin'ny tanàna anankiray atao hoe Samaria dia tonga tao Filipo mba hitory an Jesosy, mba hanambara an Jesosy. De tao anatin'izany fotoana nitoriany an Jesosy, nanambarany an Jesosy zany de maro tamin'ireo olona tao amin'io tanàna io no nipetrana fanaratsy sy voafatotra fanaratsy. Ny sasandray dia narazy voageja. Fa isaorana moa Andriamanitra fa rehefa tonga tao Filipo dia noafan'ny Filipo tam'izany fatotra sy geja nahazo ny olona izany ny tsiraray avy. Toy zao voalaza Asin'ny Apôstôly 9 de vakitsika manomboka amin'ny 7. Fa maro tamin'ireo manana fanahy maloto no niantso tamin'ny feo mahery no rehefa niala izany. Averiko indray hoe fa maro tamin'ireo manana fanahy maloto no niantso tamin'ny feo mahery rehefa niala izany. Ary maro koa ny malemy sy ny mandringa no sitrana dia nisy fifaliana lehibe tao am'izany tanàna izany. Mazava ny voasoratra tamin'ny andron'ireo apôstôly sy ny fiangonana voalohany de mbola nitoy nanafaka andreo olona zay voafatotra sy voageja Jesosy Kristy, na dia tsy tety ambony tany intsony azy izy fa efa nampiakarina ho any an-danitra mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra raitsotoa. Ary ny mampahery de izao, hatramin'izao vaninandro misy antsika izao dia tsy mijanona manafaka ny olona mbola voafatotra sy voageja ny fanaratsy Jesosy Kristy. Tantarako aminareo fa maro tamin'ireo olona zay tonga tato am'izao birao fandraisako olona izao no voafatotra tsy voageja ny fanaratsy, na ihany keo hoe nipetrana fanaratsy. Endrika maro samihafa no nisy olonay famatorana sy fanagejana nahazo ny olona tamin'izany fotoana zany. Fa isaorana ny Andriamanitra fa rehefa nampahery an'ireny olona ireny tamin'ny alalan'ny finoana Jesosy izahay, ary rehefa nivavaka ho azy dia nositran'Andriamanitra izany olona izany. Tao ihany koa reo olona zay tonga nihitsy namonjy fotoam-pivavahana nataony hoe tato am'izao fiangonana refy androndrakely zao, olona voafatotro ny fanaratsy, voageja fanaratsy, nipetrana fanaratsy, kanefa dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra hoy ao dia noafan'i Jesosy izy reny. Zany rehetrarehetra zany fihavana marana no seho satria Jesosy Kristy no tsy miova ho maro sy anio ary mandrakizay. Zay nataony fahiny, nataony fony izy mbola tety ambony tany, nataony tamin'ny andron'ireo apôstôly, de mbola hainy tanterahana am'izao vaninandro misy antsika izao. De iverena indray le voalaza ny Marka 5 teo, le nivakina tery aloha. Araky ny voatantara eto de nisy lehilahy anankiray nipetrana fanaratsy na nofatorany fanaratsy, nogejainy fanaratsy miisa marobe matratra amin'ny arivony no nipetraka
teo aminy tam'izany fotoana zany. De zany fanaratsy zany no nitondra ny fiainany arak'izay tiany le fanaratsy. De tantarany baiboly eto izao a fa misy fotoana de nientiny makena tampitendrombohitra le lehilahy, de asainy miantsoantso, asainy mitetitetika ny tenany amy vato amy maha olombelon'ny olombelona dia marary izy, many-ataina izy, fa sainy tsy afaka manoatra satria le fanaratsy namatotra sy nanaketsy azy, le fanaratsy mipetraka tao aminy no mitondra ny fiainany arak'izay tiany, ary tsy maintsy manaiky rehefa eo an-tanany fanaratsy ny olona. Misy fotoana indray entina lay fanaratsy makeny ambony fasana izany lehilahy zany, dia any no asainy mipetraka, any any koa no asainy mandry. Fantatry le lehilahy fa toerana ho an'ny maty ny fasana, fa tsy afaka manoatra izy satria arak'ilay teko teo hoe lay fanaratsy mipetraka tao aminy no mitondra azy arak'izay tiany lay fanaratsy. Fa isaonany Andriamanitra, isaonany Tompon Jesosy, fa ndray andro dia tafahoana tamin'i Jesosy izany lehilahy zany, tafahoana tamin'i Jesosy. Marina ihany koa nefa fa tsy voalazako teo fa efa natao daholo zay azo natao rehetra mba tonga zany lehilahy zany tsy ho arak'izany tantarako zany ny fiainana. Zany natonga azy nofatorana ny tamin'ny rojo vy ny tanany, ary nofatorana tamin'ny rojo vy ihany koa ny tongony, fa ny rojo vy tamin'ny tanany ny baiboly ny tapatapahana, ary ny rojo vy tamin'ny tongony no torotorony. De ny baiboly hoe tsy nisy navolakazy mihitsy, ilazana hoe tena nanana ny enina le fanaratsy namatotra azy. Fa araka ny teniko teo hoe isaoran'Andriamanitra, isaorana Jesosy Kristy, fa rehefa tafahoana tamin'i Jesosy any lehilahy zany de ohatra fo Jesosy raha nahita azy manana fiainana osy mijaly toy zany. Ary zany no antony natonga Jesosy tsy nisalasala avy hatrany de nandity ilay fanaratsy mba hiala tamin'izany lehilahy zany. Ho Jesosy, ry fanaratsy, ry fanamaloto, mandity anao ao, mivoa aminy. De miaraka tamin'ny vava miteny tonga de niahoaka le fanaratsy, ary mibabababa fa resy de nitaraina, toka sady va ianao ampahory anay alohan'ny fotoana. Zay no tenindreo fanaratsy any amin'ny bokin'ny Liokana. De taorinan'izay moa de nangataka le fanaratsy hoe raha ohatra ka tsy maintsy avoaka izahay, tsy maintsy esorona hiala am'ty lehilahy ity, de miangavy re alefasa ao am'iretsiko soretsy, satria tsy mbola tonga ny fotoana andefasana anay any amin'ny lavaka tsy tanonofo. De nanaiky Jesosy hoe mandehana azy. Ka rehefa tafiditra ato anaty le kisoandray reo fanaratsy de mitovy ihany ny fomba fiasany. Izy no baiko le kisoa arak'izay tiany, de tamin'io andro io no bakio ndray le kisoa mba hiazakazaka ho any amin'ny antsana, ho any amin'ny ranomasina. De ho ny baiboly hoe de latsaka tany anaty ranomasina reo ary sepotra ary maty tany avokoa ny kisoa rehetra. Ry havana malala, ianareo zay mahita sy mandre anay am'izao fotoana zao, ny tanjona kendreko raha ohatra ka mitondra zany fampianarana zany aminareo aho am'ty androandroany ity, de ny anafaka anareo zay mbola voafatotra sy voagetra ny fanaratsy ihany koa, ny anafaka anareo am'ireo olana entiny fanaratsy zay mamatotra sy manaketsy. Zava-misy mantsy de izao, tsy vitsy amin'ny olona, tsy vitsy amintsika malagasy no hitako fa mbola voafatotra sy voagetra ny fanaratsy, fa saingy tsy fantany, tsy ainy, tsy azo olona. Ny mahavoafitaka ny maro amin'ny olona mantsy de zao ambarako zao, ny olona lasa-dala na verisana ihany no heveriny hoe olona voafatotra sy voagetra fanaratsy na hipetra ny fanaratsy. Mariny zany fa tsy voatery, fa arakaraka lay karazana fanaratsy nazo toerana eo am'lay olona ny zavatra mitranga miseho eo amin'ny fiainan'ilay olona. Ny mahavoafitaka ny olona maro ihany koa de ity, indrindra fa ry olona zay efa mba mivavaka, efa mba nino a Jesosy. Maro amin'ny olona no mihevitra hoe rehefa nino a Jesosy, rehefa nandray an Jesosy, rehefa manana an Jesosy ao anaty, mitoetra ao anaty, dia miaraka vava miteny ihany koa ny fanaratsy zay natoerana teo aloha. Tsy atopoko, tsy miala ary tsy mivoaka amin'ny olona zany ny fanaratsy raha ohatra ka tsy mbola noroana.
tsy mbola navoaka. Zany ge no antony natonga an Jesosy tsy ny olona fotsiny hoe torina amin'ny olona ny filazantsara, ambara amin'ny olona ny am Jesosy, tsy ny olona fotsiny hoe asaina mandray an Jesosy ny olona dia ampy zay, fa nasiany Jesosy ihany koa ny famoahana demonia, ny fandroana demonia amin'ny anarany, nomeny fahefana ho am'izany ny olon'Andriamanitra mba andresy demonia, mba hamoaka demonia. Tsy afange izy io iavana malala ry mpiany malala fa tahaka ny aretina. Ny baiboly dia manambara fa efa nentin' Jesosy ny aretina mpahazo ny olombelona rehetra. Lay kapoka, lay dia kapoka nahazo an Jesosy tam'izany fotoana zany dia fanafody fanasitrana ny marary. Zany voalaza ny boky faminaniana any boky ny Isaia, ary zany ihany koa mbola voalaza ny Petera any boky Petera toko faharoa, Petera voalohany toko faharoa. Ny kapoka nahazo an Jesosy, ny dia kapoka niatra tamin'i Jesosy no fanafody fanasitrana ny marary. Efa nentin' Jesosy ny rofo rehetra ho ny faminaniana. Kanefa tsy niona tam'izany Jesosy fa nasiny ihany koa ny vavaka fanasitranana ny marary, fanasitranana ny marary amin'ny alalany fametran-tanana. Zao famantarana izao no anaraka zay mino Jesosy ametran-tanana marary izy de ho sitrany ny reny. Fanasitranana ny marary amin'ny alalany fanosorana diloilo, araky ny hita any bokin'ny liokany hoe de nandeha reo mpianatra de nosorany diloilo ny marary de hositranana. Araka tenin'ny apôstôly Jakoba hoe raha misy marary eo aminareo aoka izy apaka lo olona, ary lo olona anositra diloilo azy amin'ny anaran'ny tompo sady vavaka eo aminy de mba ho sitrana izy. De mitovy am'izany tsy misy valaka mihitsy tompoko ny tokony atao manoloana fisina fanaratsy mbola mamatotra sy manageja ny olona, na ihany koa hoe mbola mipetraka eo amin'ny fiainan'ny olona. Tsy maintsy roana, tsy maintsy avoaka amin'ny anaran'i Jesosy zany fanaratsy zany vo miala. Zany ke no natao Jesosy Kristy e, tsy hoe nifanena tamin'i Jesosy le lehilahy nipetrana fanaratsy de avy hatrany le fanaratsy de nivoaka de niala tao amin'le lehilahy. Tsy zany mihitsy, fa voalazany tenin'Andriamanitra fa Jesosy Kristy de nandroka le fanaratsy. Ho Jesosy hoe mandidy anao ny fanamaloto, mialaminy io lehilahy io, de zay natonga le fanamaloto nitaraina hoe raha ohatra ka tsy maintsy miala izay satria roanao de mangataka mba alefaso am'retsy kisoa marobe retsy. Tsy maintsy avoaka, tsy maintsy roana fanaratsy riavana vo miala eo amin'ny olona. Riavano raha isandre olona mbola voafatotra sy miketra fanaratsy anao, na ihany koa isandre olona mbola hipetrana fanaratsy ka miseho amin'ny endrika maro samihafa zany fanaratsy zany eo aminao, de hoy aho hoe mila afana ianao vao afaka, mila afana ianao vao miala aminao zany fanaratsy zany. De fantanina mipetraka andray aza de zao, ahoana no matarana fa mbola misy fanaratsy ny olona anankiray. Ahoana no matarana? Ny valiny ho Jesosy, ny voa no amantaranareo ny azo. Zay ny voalazan'i Jesosy atao Matthieu toko fafito andiny fadimy ambin'ny folo sy fahiny ambin'ny folo. Ny voa, ny zava-misy, ny zavatra miseho, ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao no amantarana hoe mbola misy fanaratsy ny toetra mamatotra sy managetra eo aminao. Izy io ke tsy hafa fa tahaka an'ireny inona reny ilazako azy hoe azona manga maniry. Ho ahy manokana zao na ho antsika eto Antananarivo de tsy mahafantatra mihitsy raha misy azona manga mangie mbola tanora de tanora maniry zao. Ahoana moa no afantarantsika fa manga esy io, na manga bory io, na manga zanzibar io, na manga dego io, tsy mahafantatritsika eto Antananarivo. Fa rehefa mamoly izy miseho le voa de eo tsika va afaka milaza hoe manga bory io satria boribory tahaka kanety ny voniny. De tsy afataka zany ko ny fomba entsika mamantatra ny fisina fanaratsy mbola mamatotra sy manageja atsika, na mamatotra sy manageja tokantranotsika, lay vo, lay zava-misy, lay zavatra miseho eo amin'ny fiainatsika. Tsy voatery hoe lasa dana na verisainy fa arakarak'ilay karazana fanaratsy ny toetra zava-misy eo amin'le olona.
ohatra anankiray zao ny fanaratsy dia miseho amin'ny alalany aretina tsy mety sitrana na ihany keo hoe sarotra sitranana ary na ihany keo hoe sitrana ihany le olona fa efa lany vola amin'ny karena be mihitsy fokana hatramin'ny fananana. Ohatra zao ato amin'ny Lioka 3:13 Lioka zao 3:13 de ahitantsika tantara tahako zao. Tao amin'ny tanàna anankiray marimarina kokoa tao amin'ny sinagoga anankiray de nisy vehivavy anankiray nipetrahana fanaratsy mpitondra aretina. De ny zavatra nitranga tamin'ny vehivavy io tamin'izao fotoana zany rehefa mandeha dia miondrika manjoko tsy afaka mitraka. I tsy adala, i tsy verisaina fa zay zava-misy hoe miondrika manjoko tsy afaka mitraka. De tsisy nafantatra azy mihitsy ny olona tamin'izao fotoana zany nareo voalaza ho mpitondra fivavahana azy tsy nafantatra hoe nisy fanaratsy mitoetra nge amin'ny vehivavy io mahatonga azy tahaka an'io ny fiainany. Zavatra fa daholo no eritreretiny olona tamin'izany fa isorana tompo fa rehefa natazana ny vehivavy io tao amin'ny sinagoga Jesosy de nafantatra hoe misy fanaratsy mipetraka amin'ny vehivavy io. Lay fanaratsy atsona hoe fanahy mafarofy no mitoetra eo aminy. Zay mahatonga tsy afaka mandeha. Noho zany de nandray fanapa-kevitra Jesosy nametraka ny tanany teo amin'ny lamosiny raha vehivavy ary niteny taminy manao hoe raha vehivavy afaka mirofonao ianao. Niaraka tamin'izay de niala le fanaratsy ary taorina zany teo ny eo ihany de afaka nitraka raha vehivavy. Donc efa kitsika voasoratra de ho fantatrao tsara mihitsy hoe tsy voatery io lasa adalana verisaina ny olona rehefa misy fanaratsy mitoetra mamatotra sy managetra ny fiainany fa arakaraka le karazana fanaratsy. Fa ity vakiko aminareo ity tantarako aminareo ity de miseho amin'ny alalany aretina. Lioka 3:13 vakina manomboka ny 5 ka hatramin'ny 5:13 eny ho tsara. Nampianatra tao amin'ny sinagoga iray Jesosy tamin'ny sabata. Arindro nisy vehivavy zay nanana fanahy mahafarofy nandritry ny 20 taona. Nanjoko izy ka tsy afaka nitraka mihitsy. Tanao voalaza hoe arindro nisy vehivavy iray nanana fanahy mahafarofy nandritry ny 20 taona. Nanjoko izy ka tsy afaka nitraka akory. Rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe raha vehivavy afaka mirofonao ianao. Dia nametraka ny tanany tamin'izy ary niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy ka nakalaza an'Andriamanitra. Mazava be mihitsy io voasoratra io, tena mazava be fa na tsy nalasa dala tsy naversaina fa fanahy naparary nampanjoko ny anarany dia atsona hoe fanahy mahafarofy. Riavana malala ny vono amantarana ny azo. Ny zava-misy zavatra miseho eo amin'ny fiainan'ny olona no amantarana ny fisina fanaratsy izany. De mandeha tantarako aminareo nisy vehivavy anankiray tovavy zay narary nanatona azy tomany be mihitsy izy tamin'izany. Zao nampitomany azy narary izy ka rehefa nanatona ao hôpitaly izy mba ho zahana dia zao ny tenin'ilay dokotera tao mitongilana ny tranonjaza ozy izy mitongilana ny tranonjaza ary misy rano ao anatin'ny tranonjazanao. Ny vahaolana ny amin'io dia tsy maintsy didina de inona tokoa zavatra nitranga nitoman'ilay vehivavy satria ho atao mariazy izy afaka volana vitsivitsy. De niala tamin'ny hôpitaly io izy de nanatony hôpitaly anankiray de mitovy ihany koa ny tenin'ilay dokotera tao de nanatony hôpitaly fateliny teto Antananarivo de mbola mitovy ihany koa ny volazan'ilay dokotera. Mafy tamin'ilay vehivavy zany satria hoe atao mariazy rehefa afaka volana vitsivitsy izy. De azonao olona hoe inona mety zavatra hitranga raha lay fofombadina no mare fa ny vahaolana ny amin'ny kibo marary io de ho didina ary orina fadidina de tsy teraka. De mieritreritra venao fa mbola nambady azy any zany lehilahy zany. Enina de tiany ary lay vehivavy de sarotra ninona hoe mbola nambady azy lay vehivavy ary lay lehilahy. De zay nampitomany azy, zay nitaraina tamiko. De rehefa ndresaka teo zahay resaka lavabe de fantatro hoe
tena fanaratsy mitoetra ao anatiny no ambadika eo aretina io. Tena fanaratsy mitoetra ao anatiny, mamatra sy manankejy azy no ao ambadika le aretina. De nataoko fampianarana, nataoko ny vavaka, de taorina vavaka de ansaraka izay. De zao miteny tamiko hoe andeho any am'ilay hôpitaly ao izy a fa mandry randevo any ka mahazo makany ve a paster doia hoe mahazo mandia anao mba afantaranao hoe nanahoana ny aretina tao anatekipinao. De rehefa nandena akany izy de akory ny zava-magaga fa gaga le dokotera fa tsy olona marary mihitsy ity vehivavy ity. De tsy mbola ninon'olo le ramatoa le tovavy fa de lasa nandeha de niverina tamin'ny hôpitaly fandroandray izy. Tena mba hanamarina hoe tena zany tokoa ve ny marina. Rehefa tonga tandray izy de natao fizany de olona tany hoe tsy marary ianao fa naninona re gagagaga teo lay dokotera. De nanotaniny farany hoe fa inona no nataonao. De nitsoro lay vehivavy hoe nivavahanao izy izy. De zay vo nionona fo le dokotera, zay ahay angamba, zay fa ianao teo dongina ny tranjaza nisy ranonao teo mikibonao ny vaolana de nodidina ihany fa zao sitrana somatsara anao. De sitra tokoa i vehivavy io de vita somatsara ny mariazy de niteraka somatsara izy ary anisan'ireo fiangonana ato amiko izy am'izao fotoana zao manana andraikitra ato am'ty fiangonana Refy Androdrakely ity. Tsy adany izy, tsy versainy izy fa le fanaratsy mpitondra aretina no nitoetra tao aminy ka natonga azy narary tokony hodidina mihitsy. Ny vono matarana ny azo. Ho fa mananako ny afatra ary liavana malala de zao. Voalohany, averiko indray amin'ny karazany ny fanaratsy zay mitoetra eo amin'ny olona mamatotra sy manaketsy. Ary arakarak'ilay karazana fanaratsy ny zava-misy, ny zavatra miseho eo amin'ny fiainan'le olona. Arakarak'ilay karazana fanaratsy fa tsy voatery hoe lasa dala na versaina araky ny eritreritry olona maro. Faharoa, tsy miala eo amin'ny olona mihitsy ny fanaratsy ratsy roany, ratsy avoaka araky ny fahefana zay fa nomeny Jesosy Kristy. Marina fa efa nanotena ho Jesosy anao, dingana ray lehibe hitondranao amin'ny fanafana izany, fa ny dingana manaraka dia tsy maintsy roany, tsy maintsy sorona hiala aminao amin'ny anaran'i Jesosy ny fanaratsy vo miala. Zany nataon'i Jesosy tamin'ilay lehilahy zay nipetrahany fanaratsy tao Gerasena. O Jesosy, rifa na maloto mandidy anao mivo aminy de miala ny fanaratsy. Zany nataoko tamin'ilay vehivavy zay nipetrahana fanamafarofy nametrako tanana izy ary niroako tamin'ny anaran'i Jesosy ny fanaratsy dia le nitantaraiko teo hoe sitran'izy taorina zany. Fatelo, anana olana eny foany ianao, anana olana mandavataona eny foany ianao ary sanatria mety hoe anana olana mandramaty mihitsy anao raha ohatra ka mbola velano hitoetra ao aminao ny fanaratsy. Fa efatra, tsara aminao ny miona aminay raha ohatra ka misalasaly ianao manoloana fisina fanaratsy eo amin'ny fiainanao. Indrindrindrindra fa tsapanao mila fanafana tokoa ianao raha ny marina. Fa dimy, fifaliana lehibe ho anay fiangonana Refy Androdrakely ny manasanao tompoko, tena manasanao mpanajana. Tongavy ianao mamonjy vavaka fanafana zay tanteranay fiangonana Refy Androdrakely isaky ny alahady maraina, fidirana voalohany amin'ny fito ora sy sasana, fidirana faharoa amin'ny folo ora, fidirana fahatelo amin'ny ray ora sy sasana. Tongava ianao fa asoanao zany, tena hitondra fanafana ho anao le fitaom-pivavahana zay ataonay. Andriamanitra ny amindra foa amintsika tsirairay avy. Ary afaka mifandray aminay amin'ny alalan'ny telefônina ianao ny telefôna moa tsy miova fa 032 04 888 ary 034 04 852 47 le voasoratra io. Ivavako ho anareo amin'izay aza ao ka dia aondreo ny lohanareo, apetrao folo areo ny tananareo na apetrao faritra misy marary fa Jesosy no anafaka. Vavaka atsika. Ry Tompoandriamanitra ray ny malala, ray ny masina zay ny an-danitra, misaotra no fahasoavanao lehibe sy ny famindramponao ka afaka nitondra ny tenao tamin'ny teranandroany ity. Matoky ao raiko fa amindra fo amin'ny olona rehetra anao ary hitondra fanasitranana sy fanafana ho an'ny olona ny teninao nambarako teo. Dia tena ny anaran'i Jesosy fanaratsy rehetra, mpitondra aretina, miala
mpitondra zay marary didina tahaka zany ko ny hery maizina mpitondra olana amin'ny karazany fiainan'ny olona misaotra tompo fa manafaka azy anao amin'ny anarany Jesosy misaotra raha io amen. Ka dia mametraka ny mandram-piona manao velomanareo amin'ny herin'ny tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.